Vatsy-pitahiana ho anao anio. Vatsy-pitahiana izay ho hitanao ao amin'ny Isaia 4:4 vaky toy izao manao hoe: fa izao zavatra izao no nataony tanako, ka dia ary izao rehetra izao ho Jehova. Nefa izao no olona itsonjoviko, dia izay malahelo sy torotoro fanahy, sady mangovotra no ny teniko. Amen. Hivavaka isika. Midera sy mankalaza ary manome voninahitsy ny anaranao masina indrindra ry Andriamanitra ray tsito, le rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zoko malalanay io. Tafatoetra sy tafalatsaka ao am-ponay tokoa ny tenao manambara hoe zao ny olona tsonjoviko, dia izay malahelo sy torotoro fanahy, sady mangovotra no ny teniko. Koa mangataka anao indrindra aho, mingavy ianao a Jesosy malalo, mba hanadiovanao ny fonay, feno fakopako-pahotana amin'ilay ranao soa sady mahery tao Kalvari. Azonay mifikitra amin'ny teninao sy ankatoy izany amin'ny andro rehetra iainanay. Nisaotra Jesosy, dia rakovy ny fanahinao masina izay, trany tapon-doka, trany palaty. Nisaotra Jesosy, atolotra anao ny dera, ny haja, ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra, tolotra anao izany anio amin'ny mpitsoro mandrakizay. Amen.